Vitra ao anatin'izay fankalazana izay moa dia misy ny hetsika ara-kolontsaina antsoina hoe festival Bollywood izay tanterahana eto amintsika mandritra ny 3 andro tsy farany izany raha tsy amin'ny asabotsy ho avy izao. Misy ny fandefasana horonan-tsary mihetsika indiana izay ho hita etsy amin'ny Carlton Anosy etsy. Mbola ao anatin'izay fiara-miasana Madagasikara amin'ireo firenena ivelan'izay hatrany dia omaly no nanolotra ny taratasy manendry azy ho maso ivon'ny Chine. Miasa sy mony eto Madagasikara ny ambasador vaovaon'ity firenena ity. Ny zava-nitranga teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolomaly no tanterina amintsika no anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Andriamatoa Yang Min nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasador Chine miasa sy mony eto amintsika teo amin'ny filohan'ny tetezamita omaly. Nandritra fionana teny Avolo io no namela-berana n'Andriamatoa Yang Min ny momba ny fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara. Nambarany fa tao anatin'ny 2.7 taona ny rahan'ny firenena roa tota dia niroborobo ny fifandraisana teo amin'ny sehatra rehetra, indrindra teo amin'ny lafiny ara-toe-karena, fifandraisana ara-barotra, fampianarana ary fahasalamana. Ary nilaza ihany koa Andriamatoa Yang Min, ambasador Chine vaovao, fa namafy hatrany ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tota, i Chine ny tombontsoan'ny vahoaka roa tota. Ny ambasador vaovao Chine ihany koa dia niaraba ary nankahery ny vahoaka malagasy. Na dia nisy aza hoy Andriamatoa Yang Min ny krizy izay nitranga dia afaka hatrany namany olana ary nampisy fitoniana ny firenena malagasy.